Adiny ray taorin'ny fitsidihana nataon'ny filoha nasionalin'ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga izay nijery akaiky ny fampiofanana mamaky teny sy manoratra ireo olon-dehibe iarahany amin'ny asosiasion samy hafa nahazo fiantsoana teo anivon'ny komina Bongatsara sy Zandary Andorany fotsiny filohan'ny fikambanana. Misy ifandraisany amin'ny vehivavy malagasy miaramiainga ve ity fiantsoana ity? Ny zava-misy voalaza ho antony nahatonga ny fiantsoana fa hoe manao fihetsiketsehana politika ny fikambanana. Ny maraina teo nalaina ambava ny teny amin'ny komina ity filohan'ny fikambanana ity. De gaga nefa ny satria za tsy nanononino asa soana atao teo nanolotra boky afahana manampy an'ireo olona tsy afaka mamaky teny sy manoratra de hoe anaovan'ny fikambanana say mijoro biblioteka tsotsotra zany afahan'ny zanaky ny mpikambanao say mijoro ohatra hoe fambombony klasy izy mba mianatra zay zany hoe boky ombonana. De rehefa aveo zany vita zay de nisy fanolorana seza roulant ho an'ny ankizy trapasembanana natolotra tolotanana avy any amin'ny vehivavy malagasy miaramiainga. De niraisinay apatsorana zany zay rehefa vita zay de samy mirava. Gaga nefa ny vetivety teo tonga ny convocation antsoana hoe tsy maintsy tonga faran'izay maika be any amin'ny commune sy aty amin'izany makaty amin'ny Zandary Mandorany fotsy amin'ny ray fa nisy olona nanao tatitra momba ny fikambanana fa manao politika. De gaga be rehefa aveo Mpanolo-tsaina efatra tao amin'ny komina no nakambavany tao raha ny fanazavana azo hatrany. Tsy fantatra izay nitory, tsy fantatra izay nanome baiko hanao ny fitoriana. Nivadika miandalana ny resaka no terena hiditra mpikambana ao amin'ny ASVM ity filohan'ny fikambanana tsy miakina ity. Tsisy mpitory fa anontaniana fotsiny ianao hoe ahoana ny hevitrao tokony taritana ny fikambanana mba ho ASVM. De nilaviko marindrano moa zany hoe iza tsy nanangana fikambanana ASVM fa say mijoro antoko ny fampandrosoana no fikambanana natsanga koa fa tsy natsangana ho fikambanana mpanao politika. Somary nampiverina kely ny saiko zany de nisy fotoana tonga tao anatin'ny commune Bongatsara ny vadin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina nitokana ny EPP teny Ambolamena. Vehivavy be dia be zahay tao anatin'ny fikambanana nandray anjara nanao fety teo fa tsy nanisy resaka mihitsy io vadin'ny filoham-pirenena io hoe ahoana no avy reto fikambanam-behivavy reto na ireto fikambanany reto fa nijereny fotsiny zay. De rehefa ohatra hoe misy fikambanana anankiray na association manao tolo-tanana aminay de tereny zay tsy maintsy anao ASVM. Tsy ekeko kosa ngambany aloha izay amin'ny mahafilohan'ny fikambanana fa tsy tarika an'ireo mpikambana ao amiko hoe andehitsika anao ASVM na Rovina na Rovina. Raha fehezina fa nerena tsotra izao hiditra ao mpikambana ao anatin'ny antokon'ny fitondram-panjakana no niseho. Ny ASVM na ny antokon'ny filoham-pirenena izay milaza hanao démonstration de force eny amin'ny fitoeran-dranomena rahampitso. Efa nanaitra ny mpanara-baovao hatramin'izay ny fampiasana ny fampianarana ao fitaovana politika tamin'ny alalan'ny fizarana kahie nisy sary famantarana ny antoko. Endrika hafa natevenana ny laharana ny antoko indray ity niseho omaly teny Bongatsara ity. Ratsehivina olon-dehibe 450 teny amin'ny fokotany Antsahabe komina Bongatsara no nahazo tombotsoa tamin'ny fampiofanana nomeny vehivavy malagasy miaramiainga tao anatin'ny asa sosialy nataon'izy ireo niaraka tamin'ny fikambanana samy hafa. Zaza iray hafa kosa no nahazo seza roulante.